Faly miarabantsika rehetra mpanaraka nyity serasera telo minitra ity indray. Fifaliana lehibe androany satria feno arivo nisan'ny abonné ao amin'ny ity canal YouTube ko ity. Izany hoe arivo izany ireo izay azakinay mpanaraka ity canal ity ity canal YouTube ity dia natomboka tany amin'ny oktobra. Ny tena tanjona tamin'izany dia hoe taloha tsy nampanao blog izany hoe ilay zatra manoratsoratra amin'ny fiainako andavanandro dia nieritreritra hoe raha ohatra ve ka atao vidéo dia mety mahaliana kokoa dia nahaliana anahy indray ilay izy fa tsy haiko na nahaliana ny hafa. Ny zavatra tena tanjona tamin'izay dia izarany fahatsapako ny zavatra misy ny fiainana amin'ny andavanandro dia nefa lasa ohatrany mbola sérieux be ihany ilay izy tsy tena niatran'io ny eritreretako anazy na dia fo maraina ohatra dia tena fo maraina ako ina ny eritreretina androany zao fa tsy mbola navita an'izay hatramin'izao satria tsy maintsy misy fiantraikany amin'ny fianakaviana isan-karazany ka mbola ho avy tsikelikely izany. Voalohany indrindra aloha izany dia misaotra antsika rehetra, misaotra an'ireo izay nanaraka, misaotra an'ireo izay mbola hanaraka, misaotra an'ireo izay mijery eny antsefatsefany eny, misaotra an'ireo izay tsy tia nefa mangala-pijery. Saorana daholo ireo rehetrarehetra fa tiako daholo nareo raha ohatra ka mba mijery ihany koa satria arakarak'izay no ahitako hoe inona marina izany ny zavatra ho atao. Tsy izaho irery ny vlogueur eto amin'ity tanàna ity fa betsaka ary manana ny tanjony daholo ny rehetrarehetra dia indraindray mijerijery inona izany tena tanjon'ny sasany mampatonga ny sasany mahazo mpanaraka be dia be dia irona amin'izay tanjona izay ve sa hijanona amin'ny eny tena dia ahoana koa ny atao. Eritreretina daholo izany fa hatramin'izao aloha izany ny tanjoko dia mizara zavatra eritreritra momba ny zavatra mitranga anankiray na zavatra tsy mitranga ihany koa, zavatra tsy mety mitranga ihany koa. Ny zavatra nampiako kely anazy angambany manomboka eto indray dia asiana tosy kely mikasika ny fiainana manokana, mikasika ny tsiaro, mikasika ny zavatra ho atao sy ny zavatra tsy ho atao dia hotohizana ihany ny resaka ampianarana vitsivitsy ny vaky-baoritra. Dia ilay izy koa ange miankina aminareo inona ny mahaliana anareo sorato eo ambany amin'ny commentaire. Inona ny jery-todika hatramin'izay nanaovako an'ity serasera telo minitra ity izay. Ny vidéo be mpijery indrindra aloha dia resaka hoe Rajaonary Mampianina, resaka hoe Claudine, resaka hoe Rabokina. Dikan'izay izany dia resaka vaovao no tiana tadiavinareo amin'ity serasera telo minitra ary izay moa maha hoe serasera anazy. Izay izany anisan'ny zavatra tokony ezahako alongany hoe tohizana hatrany fanarahana vaovao sy fizarana ny hevitro amin'izany. Zavatra manaraka an'izay koa anisan'ny hitako be mpijery fa tsy anatin'ny serasera telo minitra dia ny resaka karaoké dia ezahana koa izany izay raha ohatra ka vita. Dia ny amin'ity canal YouTube ity koa satria tsy miserasera telo minitra ihany no nareo no manaraka anahy fa misy andreo tia andreo hira katolika tia hirahira dia izay koa anisan'ny mbola be mpijery dia ezahako atao ihany koa fa milamina tsikelikely. Manomboka any amin'ny volana septambra any angambany ako hanana fotoana bebe kokoa anaovana izany rehetrarehetra izany fa izao aloha dia miafiafy eo daholo tsika dia misaotra antsika rehetra resaka resadresaka ohatra izay fotsiny androany mafana ny andro fa dia amin'ny manaraka indray tohizana ny serasera telo minitra dia mbola misaotra hatrany ianareo arivo mahery nanindra ilay sabone mandra-piona indray ary veloha tompoko.